eo amin'ny tontolon'ny fitaterana kosa indray dia nivondrona anaty vondrona iray vaovao ireo kooperativa nampitatitra entina anatsarana ny kalitaon'ny fitateram-bahoaka eto Andrenivohitra. Amin'ny fiandohan'ny taona 2024 no anomboka hisy vokatra azo tsapain-tanana eo amin'ny fanatsarana ny fitateram-bahoaka eto Antanandehibe. Andeha ry hojerisika indray ny sary mirakitra izay. Amin'ny fiandohan'ny taona 2024 no anomboka ho hita miandalana ny fiovana ho amin'ny fanatsarana eo amin'ny fitateram-bahoaka eto Andrenivohitra. Hiasa amin'ny fahatateran'izany ny vondron'ny kooperativa antsoina hoe Union des Coopératives fitaterana mirindrina Antananarivo izay natsangana tamin'ny fomba ofisialy tamin'ity androany ity ary misy 720 ireo kooperativa mandrafitra azy amin'izao fanombohan'izao. Union des Coopératives fitaterana mirindrina Antananarivo zany satria betsaka no fampandrosoana tokony atao eto anivon'ny kooperativa ny eto amin'ny fitaterana urbaine satria raha mijeritsika lasa voaentsika foana le mpitatitra enjehan'ny voayan'ny mpanjifa fahoany amin'ny fanatsarana dia izay ny tanjona voalohany hoe aiza ny fomba anovana anatsarana kokoa amin'ny fitaterana. Rantsana iray eo anivon'ny Confédération nationale de transport moa ity vondron'ny kooperativa nampitatitra ity. Rafitra CNT moa zany Confédération nationale de transport dia manana ratsa mangaikany izy manerana Madagasikara ka sady manana programma izay hitany ampandrosoana sehatra fitaterana na mirenivohitra zany na any amin'ny any ambanivohitra ka izahay tato amin'ny CNT dia nametraka programme vaovao amin'ny alalan'ireny fanatsarana ny reny bus reny programme fitantanana ary fanatsarana zany hoe fomba fahazahoana ny vola eo amin'ny sehatry ny mpikambana zany dia nametraka zay rafitra vaovao izay efa hitanareo zany ny fijoroany izay efa neken'ny ministeran'ny fitaterana sy mbola eo ambanin'ny fanaraha-mason'ny ministeran'ny indostria dia mitsangana union zany izay ahafahany mametraka ireo programme vaovao. Tsy manafoana ireo vondrona kooperativa efa nisy teo aloha ny fijoroana ity vondrona vaovao ity fa anamafy kosa ny fisiany ny fifaninanana araka nambarany teo anivon'ny ministera miany fitaterana. Marobe zavatra andrasana avy amin'ny zareo na le service atao fotsiny fomba fiasan'le bus, le qualitén'le bus ampiasaindry zareo na fomba fandraisan'le mpandeha ao anatiny n'olona ampiasaina chauffeur, receveur tokony mba mitafy tsara mahay mandreny olona zany rehetrarehetra zany qualité de service zany pour izay natao hoe professionnalisation du métier mba olona mahafehy le asa no ho ampiasaina eo zany zavatra andrasana avy amin'ny. Ao anatin'ny foezaka dia eo amin'ny lafiny fandaminana tongavana amin'ny vokatra azo tsapain-tanana eo amin'ny lafiny fanatsarana ny fitaterana Andrenivohitra no tanterahany ity vondrona kooperativa nampitatitra ity.